Samy ho fen'ny fanahy masina ny asika ry havana ka afaka andray sy atakatra aromarina zay rehetra raisitsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika amin'izao alahady voalohany 2 Janoary izao dia izay hita ao amin'ny filazantsara araky ny Matio 7:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:30 zay efa novonaky teo. Raha mamaky sy mandinika an'ireo andinin-tsoatra masina ireo isika dia mazana ary matetika dia oharina na alaina sary anohatra fa ny fiainantsika olombelona, ny fiainan'izao tontolo izao dia toy izay mamaky onja ary toy izay misedra sy mandalo tafio-drivotra. Kanefa eo anatrehan'izany dia hita fa Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no mitantana ary mametraka ny fitondran'ny voariny manontolo. Koa ny andininy 7:20 manokana no andeha iompanatsika ka ny tapany farany zao mivaky ny teny minaran'ny Tompo. Ary Jesosy no teny taminy niaraka tamin'izay hoe mahatoky fa izao ihany aza matahotra. Mahatoky fa izao ihany aza matahotra. Ny mpandinika ny soatra masina dia milaza raha mandinika ireo andinin-tsoatra masina ireo miteny hoe Jesosy Kristy dia mahatoky fa ireo mpianany zay efa nahita ny asa mahagaga, fa tsy hoe fahagagana, asa mahagaga, zany hoe asa zay tsy vita ny maha-olombelona fa asa n'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny andininy 7:20 zay namahanana na namezakafo olona tsy dimy arivo, olona tsy mihoatra ny 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 2 sy azan'ny rano 5. Asa mahagaga zany fa tsy fahagagana akory. Zany hoe asa n'Andriamanitra. Nahitan'izany ny mpianatra ho ny mpandinika. Ary zany no nandefasan'i Jesosy irery azy amin'ny sambokely epita ny ody. Fa izy kosa dia nandeha niakatra tendrombohitra ka nitokana hivavaka na naneho ny fiombonan'ny mpiainany tamin'Andriamanitra raiky. Dia hitantsika ny tantara fa rehefa nandeha teny ampovoan'ny ranomasina ny sambokely dia natopatopany alin-drano, nitohain'ny rivotra ary dia ny andro alina raha teo. Ka tamin'ny fiembenana 4, zany hoe anelanelany amin'ny 3 maraina ka amin'ny 9 maraina dia hita ny mpianatra Jesosy fa mitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary no nahita azy mitsangatsangana teny ambony ranomasina izy ireo dia raiky tahotra ka nanao hoe mahatoto. Zany hoe rehefa tena ao anatin'ny fiainana reto mpianatra ireto na dia efa nafantatra sy nahalala tsara fa ity Jesosy ity dia zanak'Andriamanitra, Andriamanitra. Ary hitany teo amin'ny asa mahagaga zay nataony izany rehefa tojo tafio-drivotra na onjan'ny ranomasina. Ary nahita zavatra toy izay izy nefa tsy izy, fa inona moa matoto. Matoto ge rehefa jerena dia toa ohatran'ny olona nefa ohatran'ny tsy ny olona. Atao olona tsy olona, raisina tsy olona olona. Zany no matoto. Dia natahotra.
zany hoe rehefa ao anatiny zavatsarotra ny olona ka mamakivaky ny fiainana izy ka tody zavatsarotra dia toy ny zavatra tsy misy azo raisiny intsony ny fiainana manjavozavo ary tsy afaka itsono anavahana ny tena marina sy ny tena izy ary zany no miteraka ny tahotra zany no miteraka ny tahotra rehavana malala teo anatrehany zany no nilazany Jesosy hoe matoky matoky rehefa avadika amin'ny teny mpivavahana dia minoa ny finoana na ny minoa dia endrika anankiray zay andraisana sy anekena an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary zany ny finoana fa rehefa iainana ilay finoana dia mitondra inona vatoky ka raha nyteny Jesosy hoe matoky dia hoe aza miala ny finoanareo atao vita-taratra ny fiainanareo ny finoanareo aza avelanjavozavo ny fahafantaranareo ny finoanareo raha amin'ny fomba fiteny mahazatra antsika moa dia Paoly no miteny azy hoe fantatro zay inoko zany hoe ataovy mazava tsara aminareo ny finoanareo ka matoky rehavana malala amin'ny fiandohan'ny taona tahaka an'izao dia betsaka ny zavatra manjavozavo toy ny matoto eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao ary maharaiky tahotra azy ary manokana amin'izany ny trangan-javatra zay hita zay zavatra tsy mahazatra fa amin'ny aretina samihafa neny zay iainantsika tao anatin'ny roa taona zay na telo taona na 2024 ty coronavirus ity dia hafa kely satria miova ary vakiloha sairan-tsaina ny manampahaizana ary miteraka tahotra zany miteraka tsy fahatoky tena intsony zany ary ho antsika tsiraray avy raha vao mandony taona asa moa zay ombitsaitsika tsiraray avy anahoana indray ty taona ity ny filazany namana mpitandra anankiray dia hoe averimerina matetika no hoe dia mba ho lasa an'izay ne ny ratsy fa dia mba ho tsara kanefa ataony ratsy lay aza misosoka betsaka ka ny tena marina dia tsy misy zavatra tokana afahantsika miveriny indray manana ny fahatoniana raha tsy ny fahatokiana an'Andriamanitra dia ny finoana sy ny fanekenan'i Jesosy ilay Andriamanitra nanaiky olona tahaka antsika iombona fiainana amintsika ka raha mahatoky azy isika dia mahalala fa tsy nitafido-hevitra na ny ranomasina zay noharian'Andriamanitra no afaka anafitra atsika fa hain'Andriamanitra ampitsarana zany ka mahatoky raha andia zao taona vaovao zao fa ny faharoa hitantsika dia sy niteny fotsiny izy hoe mahatoky fa hoy izy hoe zao ihany raha miteny mantsy sy mety manambara andrehetra hoe mahatoky dia iza no miteny an'izany feon'izy zany fa Jesosy mihitsy ny tia namaraka tamin'ny mpianany hoe izaho ihany amin'ny teny fototra grika izy io ataony hoe ego misy zany hoe mitovy amin'ilay fomba filazan'i Jesosy hoe izaho zay ilazany ny maha-Andriamanitra feno azy dia fantatsika amin'ireo hoe izaho fito amin'ny soatra masina zaho no tena voaloboka ianareo no inona ianareo ny sampana zaho no vavahady raha zany idiranareo dia hiditra sy hivoaka nareo ka hazo hanina zaho no fananganana n'inona matsy fiainana
zao no lalana sy fahamarinana azy. Zany hoe aseho an'Andriamanitra fa izy Jesosy Kristy izy no Andriamanitra, izy no mitantana, izy no mitondra, izy no mifeh, mivoary ny manontolo. Ka ilay finoanao mazava tsara miorona ho aminy, mitondra fahatokina, afantaranao fa eo aminao izy Andriamanitra. Ary manamafy vanim-potoana iainantsika mba tsy handalo foana amintsika zao vanim-potoana zao fa mbola ao anatin'ny epifaniantsika na ao anatin'izay fisehoan'Andriamanitra, ao anatin'ny krismasy ny atsiarovantsika hoe Imanoela na Andriamanitra amintsika. Ny filazan'i Jesosy zao ihany dia tena fanomezatoky fa eo anivontsika izy, ka na inona tafidrivotra zavatsarotra lalovantsika dia mahatoky fa tsy rerenao, tsy mahafoy anao Andriamanitra, tsy manadino anao Andriamanitra ary manatika anao. Zany no nilazan'ny mpianatra, nilazan'i Jesosy tamin'ny mpianatra izao ihany. Fanambarana lehibe zany ry havana ho antsika kristianina, fa ninona mety zay veritsika ho zavatsarotra lalovantsika amin'ny fiainana rehefa matoky an'Andriamanitra sika dia ahita ny fanatreny. Ary tsy misy afatry ny fanatren'Andriamanitra atsika amin'ny finoana no mampitoetra atsika amin'ny fanantenana. Ary zany no miteraka fanantenana ka natonga ny Petera avy hatrany dia nilazany hoe tompoko, raha ianao io dia asovy manatona anao eny ambonin'ny rano Zany hoe voanalana sy nandre Petera fa Jesosy io, le Andriamanitra io, dia za koa hitovy aminy ka afaka andeha eny ambony rano. Satria mazava no ambaran'ny Soratra Masina, raha misy tantara anankiray izay hitantsika eo amin'ny Marka, rehefa nisy lehilahy anankiray izay nananjanaka na mpijalian'ny demoniaka na demonia moa no marimarina kokoa, dia nentina teo amin'ny mpianatra ilay zazalahy, kanefa tsy voavoakan'ny apôstôly ny fanahy maloto tao aminy. Ka rehefa nahitan'i Jesosy ilay rain'ilay zazalahy dia izy hoe efa neniko tamin'ny mpianatra ao ty zanako ty, fa raha mba misy ainao mba havonjeo izy. Zany hoe ny mpianatra ao tsy nahay, tsy nahavita namoaka ny demonia, fa ianao hoe mba misy ainao. Fa teny Jesosy nazava tsara, ainao hoe zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra. Ainao hoe ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra. Zany ny fantatry Petera, reny Petera zany, satria rehefa avy nidina avy eny tendrombohitra ry Petera sy ry Jaona no nahita zany zavatra zany. Ary ambaran'i Jesosy fa raha ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra ka tonga ainy nino, ka rehefa nino izy fa Jesosy io afaka mandeha ny ambony rano. Ary dia marina zany nidina avy hatrany izy dia nandeha teny ambony rano izy zay ny voalaza eto. Zany hoe marina raha-baky teny ny finoana, fa nanjary nanahery sy nanana fahefana afaka nanitsaka sy nandeha teo ambony rano izy. Azany koa ry havana ho atsika zay manana ny finoana ka mahatsiaro tena tafaray amin'Andriamanitra dia afaka mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay rehetra irininy fotsika ka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay rehetra nahatoky izany sy nanazany finoana izany dia nahavita mihoatra zay mety hoerin'ny olombelona. Ao amin'ny Soratra Masina ihany jerentsika hoe vitan'ny
zay niombona sy nana fifamatoram-piainana tokoa tamin'ny fononan'Andriamanitra zay mety tsy vita ny olombelona. Stefana ohatra, ilay martyra voalohany amin'ny asan'ny apôstôly, rehefa nitoram-bato dia tsy nikinainaina na niatso ataontsika hoe nitaraina, fa namirapiratra ny tare, ary mbola nisaotra an'Andriamanitra, ary mbola nivavaka ho an'ny mpitoram-bato azy. Fa tsy mandeha lavitra fa averiko matetika, fa raha salama martyra koa hoe tahaka izany. Miala avy eo ambatonakanga, makeny am-boapotsy, dia miramirana sy mira. Azoko hitako ny lala tsara, ka izorako izao. Azoko ny famonjena, ka tanako izao. Ary dia namirapiratra araka ny tantarany tare, ary feno hazavana, na dia efa tsatoka amin'ny tenany azy ny lefa. Dia efa nambarako taminareo raha mitantara rabary, fa ny mpandefina azy dia niladany tsy olombelona ity, ary natonga an'ireo nanjary nino an'Andriamanitra. Fa ny anankiray izay tsy mbo nitantaraina firy amin'ireo tantarany martyra dia ilavako eto hoe rehefa tena mino sy mahita an' Jesosy isika hoe zaho ity, dia ataon'ny Petera afaka mandeha ambony rano. Dia ny tantaran'ny lehilahy anankiray izay navarina teo ambonina mpamarinana, rehefa avarina ambonina mpamarinana ny martyra, fa izay dia finosona tsia na gony, dia navarina ity lehilahy ity, dia nisy hazo izay nisaringotra tamin'ilay tsia, dia niantona teo izy, tsy niejera. Fa inona ny nangatahany? Tsy hoe apakaro fa ny nangatahany dia hoe tapao ny hazo, mba ho tonga amin'izay lova koa, mba ho tonga amin'izay fionana amin'ny tomboana. Ary dia gaga ny mpamarina azy. Ary zany ry havana no zavatra lehibe atao amin'ny tompo amintsika. Raha meno isika, ary mino hafa meno isika, ka mahatoky an'Andriamanitra, fa eo anivontsika Andriamanitra, miara-dia amintsika Andriamanitra, afaka mandeha, afaka mamakivaky ny zavatsarotra rehetra, afaka mitondra atsika ho amin'ny fandresen'Andriamanitra, ary afaka mametraka atsika amin'ny tena mahazanak'Andriamanitra atsika, ka anomezany sapahitany asa mahagaga eo amin'ny fiainantsika. Veriko matetika mantsy hoe samihafa mantsy ny hoe asa mahagaga sy ny fahagagana matetika dia natao ho an'ny tsy mino, ho an'ny jetilisa, le mbola voatoriana dia anaovana fahagagana. Fa ho an'ny mino dia asehon'Andriamanitra ny asa mahagaga, zany hoe ilay fahatsaran'Andriamanitra izay atserovany, fa natao inona toerana misy azy, na ny fahalemeny dia Andriamanitra zay tia sy mametra fo aminy dia mitondra azy amin'ny fandresena. Ry zany no ilazana fa na ny tombonandro izay diavintsika izao azy dia asa mahagaga an'Andriamanitra zany. Taony iray ihany ny diavintsika, rivotra iray ihany iarahantsika, aretina iray ihany samy nanodidina antsika, fa nahoana za aso ianao mbola manatombo tombonandro, asa mahagaga an'Andriamanitra, fa tsy ny herin'ny fanafody loatra, fa asa mahagaga an'Andriamanitra, nampahery ny fitsaboana raha narary ianao. Ary dia zany no tian'Andriamanitra rehefa miteny hoe izao ihany, izao ihany, izy ilay Andriamanitra, lalana sy fahamarinana ary fiainana no miara-dia aminao. Ary dia ny farany dia ataony hoe aza matahotra, aza matahotra. Ny zavatra amin'ny fiainana mantsy dia fantatr'Andriamanitra tsara isika. Ary Petera anisan'izay ohatra mitovy amin'ny fiainantsika. Petera ilay mafana fo,
Petera lay nisehon'Andriamanitra manokana rehefa nanontaniany Jesosy ny mpianany, zany hoe ataon'ny olona ho iza moa, dia mpianatra ny tena misy miteny hoe ianao Jaona mpanao batisa ianao ny verina, ianao Eli mpaminany, ianao ray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesosy hoe ary ianao kosa mba manao ho iza aminareo. Petera no teny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy hoe tsy mba nofo aman-drano fa ny fanahy masina avy amin'ny raika no nilazanao amin'izany. Ka ianao no atao hoe Kefasy ny anarany amin'ny mahajosy azy, fa atao hoe Petera ianao, vato ianao. Ka ambony ty vato ity, eo ambony zany filonao zany, mazanak'Andriamanitra velona, ny orenany fiangonako, ny toerany fiangonako, ny finoana zanak'Andriamanitra. Zay Petera. Dia nilokaloky Petera. Tena mino ka rehefa lazainy Jesosy hoe zany efa tsy maintsy ho fantary Petera, ary jaly mihoatra ny olona rehetra. Dia ho Petera hoe sanatria aminao zany rabe. Dia ho Jesosy taminy hoe ao voky ianao ry Satana. Fa maninona? Tsy mihevitra ndray ianao fa tsy ny tenanao, fa tsy mihevitra amin'ny asa-pamonjena ny mahazanak'Andriamanitra ho mpamonjy zao tontolo zao, misakana amin'ny tsy valana amin'ny fitondran'Andriamanitra ianao. Dia eto indray Petera, raha ianao io dia alao mba handeha eny ambony rano, dia avy hatrany izy dia niala tao anatin'ny sambo. Mavita an'izany nareo? Tsisy Jilea, fa tsy niletika izy, fa nandeha tokoa izy. Fa rehefa nandeha kelikely izy, tsy nionja ny hitany eto, hitanareo tsara, tsisy onja eto fa inona ny hitany? Rivotra ny hitany. Zany hoe nionja zany eo ambanin'ny tongony. Ohatran'ireny manao surfe zany izy, zay mirazana azy. Fa be loatra le rivotra, dia ino ny jerena? Fa tsy nibanjina na nandeha nanatona ny tompo izy, fa tako ny indray lay zaho, lay fahitany an' Jesosy, fa nyrivotra ny teo aminy. Dia niletika izy. Fa niaraka tamin'izay dia naninjitra ny tanany Jesosy rehefa niteny izy hoe vonjeo aho. Naninjitra ny tanany Jesosy. Ry havana malala, na toy inona mety hafanapontsika, indraindray isika tahaka ny Petera ihany. Rehefa tody zavatra mihoatra indray koa ny fahitantsika amin'ny maha olona. Dia filazan'ny pasteur Rakotodrainy Johnson azy izay, dia izy hoe sikretany hoe anjely, fa indraindray tsika mba lasa angely. Zay ny filazany, anjely tsika reto, tena manaiky sy mino ary matoky an' Jesosy Kristy, ary manaiky hoirany. Fa rehefa tody zavatsarotsika tahaka ny angely, zany hoe tahako nandraindray. Fa eo anatrehan'izany tsy mandatsa atsika Andriamanitra, fa ny ataony dia maninjitra ny tanany, ary io ry havana dia hatrany amin'ny fiandohana. Ny efa nampiasany zany sary zany, raha naniraka ny Mosesy ka ny Farao izy, dia nambara hoe nitenao Farao ry Mosesy, aintsirao dia atsipinao dia lasa menarana. Nitenao mizay, kapohanao amin'inony ranomasina dia maninona? Lasa tany maina. Ary tanana mahery sandry naiditra ho Mosesy, fa tsy tena no namonjena nareo. Ary misy mpanao heviteny hoe ny azo fijaliana zay hitantsika dia tanan'Andriamanitra nihiditra, na zay misokatra mandray antsika, mitantana antsika. Ary dia zany no ananantsika toky, fa ao amin'ny finoantsika dia tsy mamela ny finoantsika ho levon'Andriamanitra, fa
fa mamonjy atsika izy. Randy mbola iverenantsika amin'ny teny ataony hoe matoky. Zao ihany dia aza matahotra. Aza matahotra. Ny tahotra zay lazainy eto dia ilay tahotra zay mitondra amin'ny fandosirana an'Andriamanitra, amin'ny fialana amin'Andriamanitra, amin'ny fiafenana amin'Andriamanitra. Satria zany anie no nahazo any Adama sy Eva rehefa natsony izy hoe Adama io aiza moa ianao? Toy Adama io nitanjaka ka menatra natahotra anao ka niafina. Ny tahotra dia ateraky ny fahotana. Ary ny tahotra no mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mamerina atsika amin'ny fahatokiny, amin'ny finoana azy mba hahatonga atsika anatona azy tsy amin'ny tahotra. Randy no asehny Krismasy. Andriamanitra manana toe-po mahaolona. Andriamanitra zay tonga olona tahaka antsika, mahalala ka mamonjy atsika, manintsitra ny tany amintsika. Amin'izao taona vaovao zao ary riavana dia mahatoky fa Andriamanitra aminao, Jesosy Kristy miara-dalàna aminao, ary aza matahotra fa amin'ny filonao dia manintsitra ny tany aminao izy, ary manome anao ny famonjena. Fa ny farany raha jerentsika tsara amin'ny tantara dia rehefa avy nampiakarina teo ambony sambokeliny iray Petera, avy nisontonina zay vao niteny tamin'i Jesosy ka nilaza-ny hoe ry kely finoana, maninona izy? Nahoana no nianana ianao? Kely finoana, nahoana no nianana ianao? Hitantsika tsara fa ny famonjena atsika dia asan'Andriamanitra mahadiodio, ary tena fitiavan'Andriamanitra ny hamonjy atsika. Fa isika zay novonjena ka nantsary na tsy ary fa voavonjy tafakatra indray ao anatin'ny lakana veriny indray amin'ny fiainana, dia tian'Andriamanitra hitoetra amin'izany. Rano no ananarany antsika ry kely finoana. Ty hoe kely finoana ty moa amin'ny efiteny dia milaza zavatra anankiroa, sady kely no tsy miray fa miparitaka na mipatitaka ny finoana. Satria mantsy na dia manana finoana kely tahaka ny voatsinapy atsika, ho Jesosy dia manenina afindra tendrombohitra, fa ny mahatonga an'izy tia nampiletika dia kely izy fa mbola mipatitaka, zany hoe tsisy azo raisina. Ary zany ny endriky ny finoantsika, kely fa mbola mipatitaka, tsy azo ampiasaina. Ka nahatonga fisalasalana zany, nahatonga ho tony zay tsy mahatoky, ka hatramin'ny tena avy aza tsy mahatoky tena azy. Zany ny favoazana na aretina rehefa mipatitaka ny finoan'ny olona, na misy ihany aza hatramin'izay zatra ataony tsy mahampatoky azy intsony. Fa nandeha hivavaka azy izy nge manjary misalasala, hivavaka sa tsy hivavaka, andeha sa tsy andeha, ahoana? Manjary misalasala, mianana, tsy tapa-kevitra maro, mandroso miembotra. Koa ianao zay velonaina ankehitriny, dia ny finoana zay anananao dia ataovy ho toy ny vongana iray zay miombona sy tafaombona ao amin'i Jesosy Kristy, le tena olona
nanana finoana ka natoko tanteraka Andriamanitra ray ary nanaiky hatramin'ny fahafatesany tamin'ny azo fijaliana. Raha manana zany finoana an' Jesosy zany isika dia tafaombona amin'ny ray. Rano ny fiafiaran'ny tantara eto ry havana. Rehefa nahitan'izany ireo mpiara-dia tamin'i Petera dia niakohaka ka niladany hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary ny teo amin'ny tanàna rehefa nahita fa Jesosy ity dia nahaka ny marary rehetra nanodidina ka zay nanendry zany hoe zay nikasika ary ndikany hoe nikasika ny molotra avy an-dambany dia milaza fifandraisana tamin'i Jesosy dia sitrana avokoa. Ny fahasitranana amaranana azy mety mizara roa. Tena sitrana rabaka teny hoe narary ianao dia sitrana tsy mikohaka ohatra ianao dia tena afaka mikohaka, tena sitrana ianao. Fa mety ho amboniny zany, mety mitoetra aminao ihany zay verina hoe aretina, ohatra hoe diabetika ianao, efa misoika ianao, na misy cancer azy ianao, fa sitrana ianao satria tsy zany nitsony mitondra ny fiainanao, tsy ny aretina itsony no mitondra anao fa ianao no mitondra ny aretina. Samy hafa zany. Tantara anankiray ny lazako aminareo ary marina tany Afrika izy ity. Roland samy chimiste izy ireo niasa tamin'ny usine ao anatin'ny chimiste anankiray fanaovana chimie. Tao anatin'ny laboratoire izy mirahalahy, samy kristianina izy, mipoka tampoka ny bocal ary nandeha tamin'ny masony izy Roland, samy jamba avy hatrany izy Roland, samy jamba. Fa ny tsy nampitovy azy dia izao, le anankiray vao jamba tonga dia mpatitaka ny finoana. Ny zatra nataony dia nanome tsin'Andriamanitra. Fa taiza ianao Andriamanitra, fa inona fotsiny ny mahazanako ao aho no navelanao jamba. Dia farany dia lasa adaly izy. Fa ilay anankiray kosa jamba dia nisotra an'Andriamanitra izy. Fa na dia jamba azy aho dia misy lalana hafa itondran'Andriamanitra. Ary arakaraka ny nanekeny sy nitondrany ny fahajambany no nanovany fiainany ka nanjary nianatra izy, nanao braille sy ny sisa, ary mihoatra noho ny fahafahany teo aloha ny fahafahany nanao, satria araky ny siantifika rehefa tsy miasa ny singa hafa amin'ny tena dia matanjaka kokoa ny hafa, ka rehefa tsy niasa ny masony natanjaka kokoa ny tamin'ny tanany sy ny tongony, ary ranjary kinga be ny tanany dia lasa lehibe n'ilay orinasa izy. Ary rady jampy izy, fa tsy ny fahajambana no nitondra azy, fa izy no nitondra ny fahajambana, ka nanjary fiasana naomby taminy azy, satria nampakinga ny sofony, nampakinga ny tanany, nampakinga ny tongony, ary navita mihoatra noho ny mahiratra tsy te hijery izy. Fa misy nge ny mahiratra tahaka ny autrisy, rehefa mahita loza dia maninona misitrika ny lohany, dia namany tsy mahita ihany izy ka midonina amin'ny poto. Ary zany ny fahasitrarana. Rehefa ianao no mitondra ny azo fijaliana dia azonao apetraka amin'izay tianao metrahana azy. Fa rehefa ny azo fijaliana no mitondra anao, mety akapokapony amin'izay ikapoanao ianao, ka samy mitondra ny azo fijaliana. Fa rehefa mandray sy manana fiombonana ary manendry an'Andriamanitra isika dia sitrana. Ka matoko iry havana fa Jesosy ihany eo anefitsika ary aza matahotra, ka miorena tsara, aza miova ary mahafabe manrakariva amin'ny asan'ny tompo. Fa maninona izy fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ary izay maharesy hoy ny apokalipsy dia ataoko andry eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona, ary andray ny sarom-poninahitra ny fiainana izy, ka mahatokia hatramin'ny fahafatesana.
man'andriamanitra ireny voninahitra dia ho taona ahitantsika ny fimbonana sy fampatoram-piainana amin'i Jesosy velona zao taona 2020 izao ka ankalazantsika azy amin'ny zavatra rehetra. Mbola ho ampitombonaontsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra resy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga amin'ny fotoana izay iarahantsika n'Andriamanitra mpitandrina Ramamontsy Filibera sy ny vadiny nahatratra ny taona 2020. Finaritra izay no teny hoentiko miarahaba anareo ankehitriny. Ry malala mangataka mba hoambinina sy hosalama amin'ny zavatra rehetra ianareo tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany amin'ny anaran'ny fiangonana iray manontolo, ny bilaon'ny sampana iray manontolo sy ny sampanasy, ny bilaon'ny olona sy ny dekona, ny olona sy ny dekona ary ny bilaon'ny fiangonana no iarabananareo nahatratra ny taona 2020 sy 2020. Mirary soa sy ny tsara trano ho aminareo sy ny ankohonanareo. Ho taona feno fitahiny sy fahasoavana ho anareo anety taon'ity ary ho feno ny fanambirana sy ny fahombiazana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Mitodika manokana ho anareo ny andro anio satria androany no fotoana iarabananareo eto amin'ny fitandremana akatikely sady fiarabana farany ao anatin'ny asa izay tanterahanareo. Koa amin'ny anaran'ny mpino rehetra no anolorana ireto tenin'Andriamanitra reto ho anareo menakavy-kely. Araka ny bokin'ny Deutéronomie 2:7 manao hoe maheriza sy matanjaka aza matahotra namana azy fa Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andao na avo ianao izy ary ovokisako fahaelavelona izy ary asehoko azy amin'ny famonjeko ny bokin'ny Salamo 1:9 kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay diantsika araka ny Romana 9:17. Koa rahasoa indrindra tompoko ny taona vaovao ane taona zina hitondra soa sy fahasalamana ho anareo menakavy. Koa manaraka izany dia maneho ny marika hita maso izahay tsirairay avy ny fiangonana manontolo, ny sampana rehetra ary ny mpino kristianina koa raizam-panajana tompoko fa ny fomanolotra no mameno azy tsy sahaza ny tolorana fa sahaza ny mpanolotra. Tantely tababata tompoko ka ny fomanolotra no mameno azy. Ny mpitandrina moa tsy mahefa miasa mpitandrina tsy ho vadiny dia alora matono amaly sy tanteraka dia teny manisinoa satria tsy navita ny asa teo tsy zay na tsisika dia meko azy izy teny. Faly mirabanareo rehetra koa amin'izao taona vaovao izao inganeo mahitondra soa sy fahasoavana ho an'ny tsirairay avy ho an'ny isan-tokantrano isan-pianakaviana izao taona vaovao izao. Faly tokoa fonay tsy hoe nisaraka aminareo no mahafaly anay fa ny nataonareo dia tena mahafaly anay tokoa ary noho ianareo no nahatoy izao anay, noho ianareo no nahatantarana izao fisotrombon'olo eto akatikely izao satria raha vao naperaka teto izahay dia maro taminareo tokoa no mitsodranoko manao hoe ho retirety eto ane nareo
dia tonga sady izy ty tonga nifotrondronoana ka dia faly izahay ary nataonareo lehibe tokoa aminay tsiraray avy nay menakazo izay nahitanay fahasoavana teto na teo ny mafy na teo ny sarotra teo mora teo mahafinaritra dia tena fifaliana ao anay tokoa izany ny fanomezanareo toko dia tena be fa dia misaotra be makasitraka toko Andriamanitra ilay manankarem-pahasoavana ane ameny fitahiana sy ny fahasoavana trany ho anareo tsiraray avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra reny misaotra toko. Sotsika dia hita amin'ilay fotoana manahira satria fanaovelomam-tany isika dia miangavy ny komita fisondronoana mba hanampy isanay aty dia miangavy ny zoky mba hiditra aminay aty ankehitriny ary dia ho ataontsika ny hira mifanevan'ny taonjobeny fisondronoana rehefa vita ny hira dia andray fitenenana ny solontenantsika izay birao niarany asa tamin'ny voalohany tena niaraka tamin'ny tandranabe nomena azy ny voninahitra hiteny hisaotra ary hitsodrano ny ray aman-dreny amin'izao fandehanana izao dia rehefa avy eo vita izay dia izy ny fanolorana ny marim-pakatana rehetra amintsika fiangonana ary ny fanolorana koa ny fanalahidiny trano izay ane amboidraviky.
karao ny finoana. Ry ara-malalo amin'ny tompo pasteur Mamontso Filibera Mianakavy. Misaotran'Andriamanitra isika rehetra noho ny fitahiny ka nahatratra izao andro tsy manam-paharoa izao. Izaho moa no voateny araka voalaza teo noho ny mahaborompianona tranonay hamy sisambora velona. Pendomena moa izy ity ka mampijaritana fa raha tsy mena dia mampitsingitana. Na dia tsara fantatra aza ny biriky tsy loazan'izay ho tapaka, na dia tsara lahatra aza ny fitenenana tsy loazan'izay ho diso. Mety misy ny tsy tokony ho tenenina nefa voambara, mety misy ny tsy tokony ho lazaina nefa voatantara. Ary raha ny zavatra atao anatin'ny 2-3 taona tsy ary voalaza ao anatin'ny 10 minitra. Koa miala tsiny pasteur, miala fondro ry fiangonana. Ny vetin'ny zavatra ho ambara dia entiky ny fiaraha-miasa tamin'ny pastera sy tamin'ny fiangonana dia ampina kely amin'izay mety fihetsempoa ny fikasana ary tondrano ny amin'izao fotoan-dehibe izao. Isika rehetra izay mahatsiaro dia mahamarika fa ny ova dia ova ny tanàna, zany ny fiangonana, ny roborobo, ny asa fitoriana ny filazantsara. Koa voalohany dia ny fomba fiasany araka ny fahitana azy izay niara-miasa taminy dia ilay manatotsotra zavatra ary entaniny ny fahatokisana ny mpiara-miasa. Tena talentany ny mizara ndraikitra. Hoy mantsy rehefa omena ndraikitra ny olona dia mazoto makaty am-piangonana, mazoto mivavaka. Ho an'ny tenako manokana moa ampanetretena ny razako izao mbola tsy diakonina akory dia efa natao biro-piangonana. Manda 5 sekretera vola, manda 2 sekretera filaza raharaha. Faharoa, saika isan'ny taona dia misy raha misongadina atao foa. Hoy izy hoe ny fiangonana velona dia tsy maintsy misy asa atao, ary ny azy zavatra vita dia tokana. Zay ny tsangam-bato fa tsy hoe zavatra voaorina. Ilaza ohatra maromaro nefa tsy rehetra nanomboka tamin'izany ny fanaovana ny tamboho manodidina ny fiangonana zany, ny fanorenana ny akany, misy ny grande salle sy ny eo ambony biblioteka sy ny efitra vitsivitsy. Da teo arina rehefa nisy efa tonga ny fiba dispensaire dia nasiana riana faharoa. Nanaraka ny famotarana ny fiangonana dia naraha ny fanamboarana ny trano sakristain, dia nanaraka ny fanamboarana ny trano vatom-piangonana, dia tao ny fividianana ny ordinateur, ny synthétiseur izay nampiasaina orga honty moa nampalaza azy tamin'izany. Ny tena ingeza dia famotarana ny trano fiangonana tamin'ny tsy fahatisa dia amin'ny endriny amin'izao ankehitriny izao. Dia nisy koa ny fanaovana fanazarana tontolo manodidina tao anatin'izany fanaovana ny tilikambo tamin'ny endriny voalohany. Fahatelo, momba ny asa ara-tsaina. Vao tonga teto izy tamin'ny taona 1970
dia ny fanofanana ny mpampianatra sekoly lalina tamin'izany no natao voalohany. Nampianarana anay tamin'izany no atao hotoy kilasy ese zay tamin'izany, dia nampianarana ihany koa ny toriteny. Ny tanana ny sapato Dorcasy tamin'ny fanaovana ny hoe varan'i Jesosy. Tia fianarana, tia mampianatra pastera. Efa natao zany hoe nampanao koro ny ankizy anala fanadinana, ohatra hoe ny BBC. Efa misy zany club de musique zany. Nisy ny club de langue dia mbola misy ankehitriny. Miara-miasa tamin'ny organisme international izy. Tao ny ambassadeur en Grande-Bretagne, ny Amerikana. Misy ireo natsiary zany hoe Peace Corps zany, misy zany hoe Monsieur Rudy zany, miara-miasa. Zaho manokana dia mahatsiaro fa tsy lataka mindroa no nisy vazaha toriteny teto amin'ity bilibitantsika ity. Tadiditsika fa tamin'ny andro pasteur Philibert no nitsangana ny sapana mpanazava stily, ny volana fototra laïque, ny sapana fifoazana, sapana de la kristiana koa izy ndreo natorin'andro. Nampianatra ny amin'ny tany toeram-pampianarana maro izy, tany amin'ny sekoly Tafibarika izy ny olona le manarefo tany Andonombe, ary tady akaiky azy ny sekoly Akany Tsoa. Tsy adino nampianarany tany amin'ny Sefala faculté de théologie. Marina tona fa teto Katikely koa pastera nahazo masters. Izy ihany koa angamba no mpitandrina mba hoe tsy nanray zany hoe raky pasoavana tamin'ny asa pastoraly zany. Tamin'ny ohatra ny rakitra batisa, rakitra tamin'ny fandraisana fandrefana sany tompo, rakitra amin'ny fanokanana diakona. Nitarika nanentana fiangonana tamin'ny fanampiana fiangonana ivelany teo izy. Efa tonga teto asa raha nisy matiaro le solotena fiangonana avany ambanivohitra be any nanao teny fisaorana. Ny fiangonana moa dia mandray mpitandrina mpizangarana stagiaire. Koa rehefa vita ny stagen'izy ireny dia omena tamba zany izy ireny. Zany dia nataony pastera ihany koa tamin'ny katekista délégué tamin'ny fotoanandro dia niverina hoe toy ny avita fianarana ihany koa rehefa misy ny katekista délégué rehefa tany ambanivohitra. Dia nomena ihany koa fotoana hitoriana teny. Isany nataony ho fanampiana ny fiangonana Ambohinaorina avaratra ny famitana ny plafond, fanofana mpampianatra sekoly lahatany, fanofanana mpiteny synthétiseur, fanondrahana ny AFP fanao tafika masina, tao koa ny fanekena reny fiangonana hafa ireny ivarotra vokatra ny tany taty Katikely na varotra bie rehefa misy zavatra atao ivelany any. Milohan'ny fahadimy efa manakaiky dia inoko fa averiko kely amin'ilay teniteny aloha hoe talentan'ny pasteur ny mizara andraikitra dia ny nanomezany arinona azy fa asa zay ho ataony mpitandrina vaovao ambahanana zany talenta fizarana andraikitra zany izy. Fa ny pastera dia nanome anjara toriteny ho an'ireo mpianatra tamin'ny sekoly toriteny fahiny, sekoly toriteny moa izay lasa Sefala tatoriny. Dia nametorana ihany koa izy nanome fotoana nanome andraikitra ho an'ireo katekista tateorina amin'ny fampianarana katekomena, famoahana faty, famevenana. Fahadimy ny andraikitra noraisiny tany amin'ny fiangonana ivelany. Ankoatra na filompana ampiasa tao Synoda Paritany
Iriva Maranamo dia mitapy amin'ny komitiny Hevelona teto Katikely. Ankoatra zany dia nisy ny fotoana zay na isa mitapy azy tamin'ny hetsika ny fotoana fivavahana, ary isa ny mpanara-maso tamin'ny tany amin'ny Brotevôny izy. Fa eny amararana azy kely rehefa lazaina fa betsaka izahay tamin'ny katekomena zay tamin'ny 7 talohany zany 13 tamin'izany dia bebe nareo. Ankehitriny dia manodidina aneo amin'ny 100 foana ny katekomena. Tamin'izy vao tonga teto dia 300 nisan'ny mpandray fanasana tompo. Ankehitriny 520. Ny dekôrna tamin'izy vao tonga teto eo amin'ny 30 teo nisy groupe telo. Zany hoe rehefa mifampivavara dia 3 lahy 3 vavy. Ankehitriny dia eo amin'ny 50 fikambanan'olona sy ny dikôny. Groupe 5 30 lahy 30 vavy. Maranako amin'izay ny fitenenana. Ankehitriny dia miarabanao pasteur ankoatran'ny miarabanareo, ankoatran'ny fahatratrarana ny taona 2024 dia tonga ny 20 taona nitondrana ny fijengy mahakatikely. Mankasitraka ny fitondranareo ny fitondranao zakay. Tsy mahitanay zany no kitakitaina na mipezidezerantava izany, fa dia tamin'ny alendepana tsy fitsikina lalandava no nasenao taminay. Irinay ny mba hananan'ilay mpitandrina vaovao aza toetra mampietsika misokatra izany. Hiezaka koa izahay mba ho mpiampianarina azo ray sy fanampy amin'ny hafa. Andray andraiky tratrany atao am-piangonana anany amin'ny sonadamparitany ka hatrany amin'ny firenena. Tsy ho votona alahelo izahay fa hiezaka hisokatra amin'ny fiarah-miasan'izay mitandrina ho azy eo. Ankehitriny dia tsofinay rano ianao sy ny vady aman-janakareo, vady aman-janakao ho salama tsara sy lavavelona hiada-pinaritra ao amin'ny trano izay nataon'ny fiangonana. Hitarana ireo ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mitra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny tompo ka nome anareo fiadanana. Misaotra ny trano, misaotra fiangonana ihany koa, misaotra tena isika ny amin'ny trano izay tamin'ny ezaka natao kely dia kely ny fanomezana raha oharina amin'izay nataonareo tao anatin'ny 20 taona izay. Mahaleo mba manasana paster Menakavy. Hotsaroany alanandavy ianareo paster izay efa nitory ny tena Andriamanitra taminay. Hoeverinay hatrany ny fiainana miarahantsika ary arahanay matetika ny fononareo. Ny Andriamanitra ireny ny voninahitra ao antsika kosa ny fiadanana. Amen. Dia ankoatra zany zao ny sertifika maham-pakasitrahana. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy Matam-pahatany arivo avaradrano fitandremana Katikely. Misaotra Jehovah, misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana. Timoty voalohany toko voalohany 2:20. Maham-pakasitrahana. Ampifaniana sy fisaoran'Andriamanitra no anorana ity maham-pakasitrahana ity ho an'ny mpitarina raha mamonjy sy Filibera mivady noho ny jobily fisondronono sy ny tandremany teto FJG Katikely nandritra raika amin'ny 30 taona sy 700 raika 20 ho fakasitrahana azy ihany koa no anorana azy trano fonenana misy rihana eny Ambohidrabiby. Tsarovy ny mpitondranareo efa nitoro ny tenan'Andriamanitra taminareo. Heveriny hafarany ny fiainany
40 Hebreo 17 ny fobe FDGM manao sy ny eo ny filohan'ny FDGM ny synodam-paritany manao sy ny eo ny président synodage ny bureau fitandremana manao sy nia ny bureau fiangonana ny komité fisondronona dia manao sy ny filoha dia ny tolorana dia manao sy ny eo ny epitanana. Misy akirakoa zany ary sy fiangonana tsisy afakiny dia ankehitriny dia atolotra ny nakilena ny fanalahidy ny trano atolotra ny fiangonana. Fiangonana sy komité fisondronona araky ny fampanantenana izay nataon'ny iray aman-dreny antsika dia efa itsy-amperatana ny barao-piangonana ny atsasaky ny toriteny mahety arivo eo no toriteny efa vita boty izay efa natolotry ny iray aman-dreny teto tamin'ny miaraka tamin'ny synodam-paritany ara-peo-anatrehan'ny FOIBFJKM dia misaotra amin'ny pasteritsika ary mbola mampanantena izy fa ny ambo ny toriteny dia mbola ho raisitsika ao ariana. Mbola ho fandiniantsika zany hoe raha izy te hijery zany tompoteny zany na te hanana izany dia mbola ho alamy bureau fiangonana izay fomba azahoantsika izany tompoteny zany. Eo an'Andriamanitra rehetra. Afaka mipetraka bureau ilay fisaorana nataoko tamin'ny pasteur Andrifo teo dia ho anareo rehetra tsy afaka mihinana tsirairay avy tena tiako atao zany. Voalohany aloha zany ilay toriteny dia azonareo ampiasaina moa zany dia ampiasana azy ny taona 2020 ka hatramin'izao dia efa anatin'ny YouTube dia efa azontsika raisina. Misy koa zany version électronique omena ny fiangonana atao CD dia amenanareo azo ampiasaina anatin'izay. Tsy dia mibetsaka fa fisaorana dia ny zany fahavatona zany manao tepisaorana menanakazy avy eo dia mahira izy ireo antony mivarobe mamarana fotoana isika. Dia omeko ny zanako raha montsy miarozo zay fahavatona zany mitona fitanenana fisaorana amin'ny fiangonana voatolo amin'ny anarana menanakazy. Ry havana manana rehetra ao mitombo mbola ao mitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ianareo bureau fiangonana eto amin'ny fitandremana katikely, ianareo dekona sy olona rehetra izay tarihin'ny birao, ianareo komitiny fisotrondronono rehetra izay tarihin'ny filohan'ny komity, ianareo filohan'ny sampana sy ny sampanasa rehetra eto amin'ny fitandremana katikely, sika fiangonana ray manontolo tompolasy tompoko vavy manatitra ny fiarabanantsika noho izao taona vaovao 2020 sy 2021 izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika mandrakariva. Manaraka izany dia mialatsiny tenako raha mandray fitenenana eto anatrehanareo satria dia zanaka natao hitenenana fa tsy teny kanefa noho ny teny izay tsy fandrombahana dia nampitondraina ny fitenenana ka dia raisiko ampaneitretena tompo mamerina sy manantitra ny fisaorana izay efa natao ary misaotra n'Andriamanitra lehibe noho izao andro anio izao. Misaotra n'Andriamanitra fa raha tsy teo ny fitantanany dia tsy ho tojo izao isika. Misaotra n'Andriamanitra ihany koa nitarika antsika hatramin'ny fikasana rehetra sy ny fanatanterahana ho azy rerany ny vombahitra. Malanitra ihany koa ny fisaorana ny fiangonana iray manontolo sy hainy tsy hisaotratsika rehetra tsy ho avakavahana na ho tanisanisana mba tsy hananatsiny fa dia atao mbampitokana ka misaotra eram-po eran-tsaina ho an'ny tsirairay avy. Misaotra tamin'ny fifampitondrana sy ny fifampizakana
tao anatin'izay raika amin'ny telopolo taona mahery izay. Misaotra tamin'ny fanehoam-pitiavana sy ny fifanajana. Misaotra tamin'ny fanakiarana na fanatsarana na fahanana mihitsy arak'izay azo atao. Misaotra ihany koa tamin'ny fanohanana rehetra na ara-panahy, na ara-tsay, na ara-pitaovana, na ara-bola sy ny tamin'ny endriny maro izay tsy voatanisa eto. Tsapanay dia tsapanay tokoa ireny, ary hita fa tena be fitiavana ankadikely. Tsy tsaroana ireo olona nalovana, tsy fahasalamana, ny manjoa sy ny olana hafa izay niarahany zaka, fa dia taonandalo sy ny serany ireny ary ankehitriny dia feno fifaliana isika. Tsy hay kosa nefa ny tsiatsiaro ireo mpiara-mivava, mpiara-manonto izay efa niaro lalana antsika any amin'izay. Ny fanantenantsika dia hiaona amin'izy ireny amin'ny mpifaliana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy manam-pahatapelana rak'izay. Raha todiana tokoa ny lasa dia maro ny zavatra ny famaofao tao anatin'izay raika amin'ny telopolo taona mahery izay. Ankehitriny anefa isika dia feno fifaliana fa tojo izao fotoan'izao ihany. Maro ny zava-bita izay isaorantsika n'Andriamanitra lehibe izany. Ny fombany sy ny fitantanantsika tamin'ny fanatanterahana, ary dia misaotra ny fiangonana iray manontolo tamin'ny ezaka sy ny fikelezana aina, fa tsy ho foanantsika koa ny fikelezantsika aina ao amin'Andriamanitra. Raha nisy ny tsy nety natao dia atao toy ny voankazo anala ny fitenenana, ka ny mamy no atelemo fa ny mangidy aloavy. Raha hibanjona aloavy koa isika dia mety mbola hisy ny zavatra maro izay famaofao eo anoloantsika. Tsy misy tokony ampitso isika, fa dia apetratsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, mba tsy ho levona ny finoantsika fa haharitra sy hiaritra. Manantena an-trano ny fitohizan'ny fifandraisana, na dia ao anatin'ny sehatra vaovao sy endrika vaovao indray aza no isehon'izany. Ho kristianina iray finoana sy iray fanantenana an-trano isika, ka ho ankohonan'Andriamanitra mandrakariva. Manoloana ny fanomezana lehibe izay nomen'ny fiangonana, izay nitadin'ny komitin'ny fisotrondronono, dia vahotra ny lela satria dia lehibe tokoa ny fitiavanareo. Tsy hovaovanay izany, fa mangataka mandrakariva amin'Andriamanitra izay mba hamary fitiavanareo tsirairay avy. Ny faniriana dia mbola hanomezan'Andriamanitra antsika tombonandro ahafahantsika miriry sy mifamakivangy any amin'izany trano malalaka izany. Ankehitriny dia mifarana ny asa sy andraikitra mampitanjona ny fitandremana ankadikely, kanefa ny iraka amin'ny fitoriana filazantsara dia tsy mifarana hatreo, na ho antsika fiangonana na ho an'ny mpitandrina, koa samy fampitondram-bavaka isika ahatanterahantsika ny hazakazaka masina izay efa nanoloantsika teny. Andriamanitra raintsika izay raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anie ombantsika mandrakariva. Dia misaotra sy mankasitraka indrindra tompoko ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra fa mamintsika kosa ny fiadanany. Amen. It's
dia merangsitsika tompony omantsika malagasy. Isoratsika mianakariavana izay nampionatsika tamin'ny fanasana masina. Aterina ny firanitsoa mba hampasoavana ho antsika amin'izao fotoana vaovao izao. Fotoana zina sy feno fiadanana ho an'ny tsirairay sy nikonana ny fianakavy, fiangonana nanety taona vaovao isaorana sakatsitana feno narao fiangonana manontolo zay tsisy avananatsiny mba tsy ananatsiny fa tsaroa amtadidy ny fitiava sy ny fotoananareo feno fitiavana nay mianakavy dia tompony amany fitia anareo avy amin'ny raha dia soa sy ny fiten'Andriamanitra mipetra aminareo tsirairay avy dia manao veloma amin'ny fitandremana zany izay tandremana manomboka rapitra zany anio dia efa misy raharaha taminy fiangonana laza ny sakriste nareo dia izy miantso mba fiangonana dia izy mifandanina amin'ny fampiarahana delegera miasa dia mitsangantsika amarina azy fotoana izany. Toy izao niavaka ho antsika izay avin'ilay fanasana masina teo. Koa tahaka nandaisanareo amin'ny Kristy Jesosy tompoko dia mandehana ho aminy araka izany koa ka mamakà tsara sy miorena mafy ao amin'ny tapatoetra ao amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka azotoa amin'ny fisaorana. Amen. Manteraka nareo mitondran'ny tomonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponsika. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mamofinoana ao amin'ny manitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Fahasoavana ny ho an'izay rehetra tia amin'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy midorena ho aminareo any fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Managamatewi voninahitra amin'ny anarana iray sy ny zanany ary mandehana mipady fahasoavana.
loafahantsika mitonga zao trano zao zay ilaina mitandrina raha motsy Philibert eo anatria amin'izao biby fisolony zay natrea andriavana malala ao n'Andriamanitra nahitra amen. Bersama dengan fasilitas itu yang di Waderos ini. Agak sakit.
Jehova tomponay, isaoranay, andriamanitray, fa be fititonay nitotianay, panjaka ty mpamindra foterana ianao. Isaoranay, fa be fiantra ianao, panjaka be fity. Isaoranay, ny tomponay. Isaoranay, ny tomponay. Litania ty mandray fitahiana, nilanitra ry mamoaka niso, ka misy toko nivokatra tsara. Jehova tsy toa manambinanay, perana ny anaranao andriamanitray, efa liza aiza manao ny hiranay. Isaoranay, andrianana harenay, panjaka be fity, terana ny anaranao andriamanitray, efa liza aiza manao ny hiranay. Isaoranay, andrianana harenay, panjaka